Ny amin'ny mahakasika raharaha mamaravantomanga indray tsy mety vita izy ity satria mihamtombo isan'andro ihany ireo vesatra izay hiampiangana azy amin'izao fotoana izao satria niampy an'ilay raharaha kromita malagasy sy dana mineraly indray izany fiampangana azy zany amin'izao ankehitriny izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika raharaha mamaravantomanga no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. SMMC Toamasina mitokona ny mpiasa milaza ho tsy mila DG avy any ivelany sy ny mpisolotoerana izy ireo. Vokatra izany dia miantona ny asa sasany ao amin'ny seranana izay andreketany SMMC anisan'izany ny fampidinana entana ao anatin'izay seranana izay hatrany. Nambaran'izy ireo fa olona manana traikefa amin'ny resaka seranan'antsambo no todiavin'izy ireo. Tsy janona ny fitokonana raha tsy tratra ny tanjona ho ireo mpiasa ao anatin'izay SMMC izay hatrany. Samy misa telo no tsy miasa amin'izao fotoana izao noho ny fitokonan'izy ireo ao Toamasinao. Mila vahana haingana ny olana mba tsy siny fa tiantoka arabola amina miliara ariary raha ny fanazavan'izy ireo hatrany amin'izao ankehitriny izao any Toamasina any izay. Madagasikara Will hiverina hamokatra menaka mavesatra indray ao Tsimiroro ao. Haverina hiasa ireo toeram-pitrandrahana efa misy ary hisy koa ny forage vaovao hanampiana nisan'izy ireo. Araky ny fanazavany orinasa hanampy amin'ny fanamafisana ny fahaleovantena eo amin'ny sehatry ny angovo ho an'i Madagasikara ny fiverenana famokarana amin'ny lalan'ny famatsiana ny tsena anatiny amin'ny vidiny mora kokoa. Efa volana maromaro ihany koa no niasan'ireo teknisianina manampahaizana manokana amin'ny fitrandrahana menaka mavesatra ho fanomanana ity famerenana ny famokarana ity hatrany. Ka noho izay dia tombony lehibe ho an'i Madagasikara sy ho an'i Malagasy zany raha toa ka miverina mandeha amin'ny laoniny ity famokarana menaka mavesatra izay ho ataon'ny Madagasikara Will ao Tsimiroro ity hatrany. Ministra ny mponina sy ny firaisan-kina hanatrika fivoriany voamera sy ny firenena mikambana momba ny satan'ny vehivavy any Etazonia izy io. Nisy ny fionana teo amin'ny ministry ny mponina sy ny firaisan-kina Ramatoa Sidonie Raharnirina tamin'ny mpiandraikitra Amerikanina Stephanie Arnold tamin'ny andron'ny Alarobia 4 Martsa 2024. Fionana mialohany handehanan'ny ministra hanatrika ny fivoriany voamera ny firenena mikambana momba ny satan'ny vehivavy izay ho atao any Etazonia izany rehetra izany izay andian'ny fahafitopolo amin'ny fivoriana izy tia manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 20 Martsa ho avy izao. Nandritra ny fionana no nanamafisany masovoa Amerikanina ny fahavononana hamongotra ny famarinana olona izay hiarahany miasa amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny vondrom-piarahamonina malagasy. Mitohy kosa ny fiarah-miasa hiadina amin'ny heloka iraisam-pirenena amin'ny endriny rehetra izay manambana ny vahoaka ny firenena roa tonta. Vaksiny fanefitry ny Mpox indray efa tonga ao Madagasikara ka olona 5,000 isa no nisitraka izany voalohany. Notanterahana tao amin'ny hôpitaly Maramila Saint-Soaso Avinandrina ao Antananarivo tamin'ny andron'ny Alakamisy 10 Martsa 2024 ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny fanaovana ny vaksiny hiadina amin'ny retina Mpox ao Madagasikara ao. Andiany voalohana misy 3 fatra no natomboka tamin'izany izay hositrahan'olona 5,000 isa eo. Maimaimpona ny fanaovana vaksiny ary antsitrapo hoy ny eo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Nisy avy hatrany ny fanaovana vaksiny izay natomboka tamin'ireo mpiasa ny fahasalamana sy ireo olona izay nanatrika teny an-toerana teny tamin'iny andron'ny Alakamisy 10 Martsa iny. Midika izany fa natao izao vaksiny izao mba hifisorohana ny fianaky ny aretina Mpox ao Madagasikara ao mba tsy siny resabe mandeha etsirointsony amin'izay hoe faty nohon'izay aretina Mpox izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika raharaha mamaravantomanga hatrany. Voasaringotra amin'ny resaka kolokolo indray Andriamatoa Mamaravantomanga niakatra fampanavana teny amin'ny paka 67 hektara tamin'ny andron'ny Alakamisy 10 Martsa 2024 ny raharaha anenjehana ny Mamaravantomanga sy ireo mpiarahamonina antoka aminy mahakasika ny raharaha kromita malagasy SA sy ny orinasa dana mineraly. Raharaha fanararaotana amin'ny fisahanana andraikitra fanomezana tombon-dahiny manokana
kolikoly ary famotsimbola tamin'ny taona 2024 izy io. Nisy ny fanapahan-kevitra noraisy ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana kromita malagasy nanesorana ny orinasa teo aloha izay nitrandraka ny kromita malagasy tao Brieville ary nanomezana ny orinasa dana mineraly izany fitrandrahana izany. Ity farany izay nasaina nandoha vola mitentina 10 tapitrisa dolara mba ho fanorenana ilay orinasa iray sady hatao saram-pidirana ho an'ny orinasa dana mineraly. Tsy manaraka ny fepetra takiny lalàna mifeny tsenam-barotra ny fisafidianany ity orinasa io ny orinasa dana mineraly io sy ny fitakina saram-pidirana. Nisy ny fanarahana izay natao handrotsahana ny ampahany izay mitentina 10 tapitrisa dolara amin'ny vola izay voalaza teo aloha eny amin'ny orinasa Island Partenaire LDT ao Maurice ao. Tsy natao tao anatin'ny compte-ny orinasa mpanjakana kromita malagasy ny fandrotsahana izany vola izany. Mitovy ny adresy ny foiben'ny toeran'ny orinasa Island Partenaire LDT sy ny orinasa Madarel Holding izay misy fifandraisana amin'ny andriamatoa Mamra Vatomanga izany rehetra izany raha ny angombavao izay voaray avy teny ampaky hatrany. Orinasa maro no tafiditra ao anatin'ity raha ity tamin'ny fanatanterahana ny fitrandrahana. Olona misa 5 sy ny orinasa misa 4 no nenjeny fampanoavana ka ny olona nisa 3 tamin'izany ireo tonga ny solitena teo anolohan'ny fitsarana ireo. Ny olona 2 hafa kosa dia mbola any Anosy Maurice any amin'izao fotoana izao. Nampidirana eny fotsiny Tanimora avokoa ireo voampanga niseho fitsarana ary namoahana didy fampisamborana iraisampirenena kosa ny voampanga Mamra Vatomanga. Efa karona kosa ilay voampanga teratany Mauricianina ao anatin'ity raha ity hatrany. Midika izany fa mbola mitohy hatrany ity resaka raha Mamra Vatomanga ity amin'izao fotoana izao ary tsy anaiky izany vita moramora mo ny fitondrana fanavaozana amin'izao ankehitriny izao fa tsy maintsy hamongotra hatramin'ny fakany ireo rehetra izay nanao ny Antsiramby sy nanao ny Tsinety nandritra ireny fitondràna teo aloha ireny. Midika izany fa tena tsy vita moramora mihitsiny ity raha Mamra Vatomanga ity hatrany ampiandohana ka mandraky teny androany. Izao zany ilay hoe rehefa lavo dia vao maika mipoitra avokoa ireo proof rehetra izay afahana hanenjika azy satria efa tsy eo amin'ny fitondrana intsony izany ireo olona izay nialokalofan'izy ireo sy niaro izy ireo nandritra ireny fotoana nanjakazakany izy ireo teny aloha ireny. Asa raha ahoana ihany no mety hiafarany ity raha Mamra Vatomanga ity raha toa ka mitotohy ireo vesatra rehetra izay anenjehana azy amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.